Ahoana no andehanana any paradisa? Zay indray no ifampizarantsika ao anatin'ity vidéo ity. Ny fiainana eto ambonin'ny tany dia tsy hoe matory, dia mifo, dia misakafo, dia mianatra, dia miasa. Tsy izay ihany, fa misy ny fiainana ankoatr'izay. Fa ny fiainana tsy eto tany ihany, fa misy ny fiainana mandrakizay. Ao aorianan'ny fahafatesana dia mbola misy ny fiainana. Ka ny fampizarantsika androany dia izao hoe ahoana ny hahatonga antsika ho tonga any paradisa. Mijerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia faly miaravantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo vaovao ity narindram-pamonjena no anarako an'izay mbola tsy mahafantatra. Mifampizarentsika isaky ny fotoana tahak'izao ahoana no hahatongavantsika any paradisa. Hoy ny baiboly eto amin'ny Jaona 4:4-5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny lalana. Zany hoe tsy misy lalana ahafahantsika makany amin'ny paradisa, tsy misy lalana ahafahantsika makany an-danitra afa-tsy amin'ny lalan'i Jesosy irery ihany. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'iray hoy Jesosy raha tsy amin'ny lalako irery ihany. Zany hoe raha te ho any amin'izany paradisa izany zaho sy ianao dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tsy amin'ny ezaka ataontsika, tsy amin'ny fahamarinantsika, fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ataovy azo antoko fa efa nandray an'i Jesosy ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Izay rehetra nandray azy efa azonao antoka tsara ve fa efa nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana? Raha mbola tsy nanao an'izany ianao dia fotoana androany ahafahanao manolotra ny fiainanao ho an'i Jesosy. Izy irery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hoy ny baiboly hoe sitrako ny ahafahan'ny ratsy fanahy fa nialany amin'ny ary tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fibebahany izy rehetra. Zany hoe na ny singam-bolontsika zany tsy tian'Andriamanitra ho very. Safidy io dia mbola ety ambony tany zaho sy ianao dia mila misafidy ny hanaraka an'i Jesosy, ny hanolotra ny fiainantsika, hametraka ny fiainantsika tanteraka eo am-pelantanan'i Jesosy. Ny baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra mihitsy ilay fitiavana. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, izany nampahareta ny famondram-poko aminao. Tadio fa Andriamanitra dia endry, tsy manery an'iza n'izy izy hoe tsy maintsy mandray an'i Jesosy ianao. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 4:9-11 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsisy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Nomen'Andriamanitra ilay sarobidy indrindra aminy dia ny zanany dia Jesosy Kristy mba tsisy ho very moa ny baiboly izay rehetra mino azy, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Zany hoe ny ao am-pon'Andriamanitra dia ny olona rehetra tsy hakanavaka dia samy ahazo ny fiainana mandrakizay daholo. Fa safidy io hoe handray an'i Jesosy ve ianao, handray an'i Jesosy ve ny olona anankiray ho tompo sy mpamonjy ny fiainany mba hahatonga azy tsy ho very mandrakizay. Tsika rehetra ireo dia mpanota daholo ary fahafatesana ny tambony ota. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia nomeny zanany ilay sarobidy indrindra mba ho fato antsika teo amin'ny hazo fijaliana. Avery koa hoe tsy manery Andriamanitra. Fa fotoana androany tsy taraiky ianao andao antsika hanolotra ny fiainantsika, hanolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy. Dia raha sitraka ao dia averenao amin'ny fonao rehetra izao vavaka izao. Aza atao ohatrany hoe mamerina vavaka ianao fa ataovy tahaka miresaka amin'i Jesosy mihitsy. Vavakatsika tompoko. Andriamanitra ray eo misaotra anao noho ny fitiavanao ahy. Ho azy tsy mendrika akory, ho azy mpanota nefa dia nitiavinao, nomenao ny zanakao mba tsy ho very izay rehetra mino anao, fa hanana ny fiainana mandrakizay. Dia amin'ity androany ity mandray anao Jesosy ho tompo, ho mpamonjiko, ho Andriamanitra ary ho mpanjakako mandrakizay. Mamondrafo amiko ny amin'ny fahotako rehetra, mamela ny heloko. Sasao amin'ny rahanao Jesosy Kristy tompo. Diovy isopy aho afa-pahotana, sorato eo amin'ny bokin'ny fiainana ny anarako. Ary manomboka androany dia mandray anao Jesosy
ary araka ny voalaza amin'ny baiboly fa zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany, mino an'Andriamanitra ray aho, mino an'Andriamanitra zanaka sy fanahy masina dia soratana ny bokin'ny fiainana ny anarako androany zanak'Andriamanitra ary tsy ho very mandrakizay. Amen. Dia misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany raha nahafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala milike sy zara mba ho marina matsika hitan'izao vidéo zao dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao taon'ny namana hisabonné an'izao page zao dia mankasitraka antsika rehetra to mankasitraka antsika ny amin'ny fanarahana amin'ny eny an'ito zao indray fotoana antsika veloma tompoko.